De ankafaliana ny arabanantsika rehetra ao an-tokantrano izay manaraka ny televizionna malagasy amin'ity takarivan'ny faraka ambin'ny folony volana septambra 2024 ity. Ny alizay tranony no andrafitra ny mety toeritry antsika amin'ny ankapobeny saika manerana nosy. Araka izany dia ahitana orana malefaka avokoa ny ilana tsinanana manontolo hatraty amin'ny faritra Sava Analanjorofo mahazo ny faritra Vatovavy Fitovinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana. Andrahona kosa ny tapany atsinanan'ny faritra Vakinakaratra sy ny faritra Hotomatsiatra ary fandimbindrahona sy masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. Ny torakandro kosa dia mbola mitoetratrano ny orana malefaka raha ho an'ny faritra Sava ary ny faritra Vatovavy Fitovinany sy ny faritra Atsimo Atsinanana. Somary andrahona ny andro raha ho an'ny faritra Atsinanana, ibalika kosa amin'ny masoandro raha ho an'ny faritra Sisa. Ny maripana ambandrindra voavinavina dia 9 degré Celsius ho an'ny faritra Vakinakaratra, manodidina ny 10 raha ho an'ny faritra Ampovoantany ary mihoatra ny 17 kosa raha ho an'ny morotsiraka rehetra. Ny maripana ambondrindra voavinavina kosa dia 13 degré Celsius raha ho an'ny Majanga sy Maheva tanàna, manodidina ny 14 sy 17 kosa raha ho an'ny faritra Ampovoantany ary 15 ka hatramin'ny 13 zay raha ho an'ny morotsiraka rehetra. Raha ny toetry ny andro ho andreo tanàn-dehibe vela Madagasikara kosa dia somary ahitana orana tandrifindrahona any Paris sy Bangkok, ifandimby kosa andrahona sy masoandro raha ho an'ny Milan sy Nairobi ary ibalika masoandro raha ho an'ny Johannesburg. Raha ny toetry ny andro ho an'ny nosy manodidina Madagasikara indray dia ahitana orana tandrifindrahona ho an'ny Seychelles, somary andrahona ny andro raha ho an'ny Comore, ifandimby-ndrahona sy masoandro ho an'ny Port-Louis, ibalika kosa masoandro raha ho an'ny Saint-Denis. Dia izay indray ary tompoko ny azo tolotra anao tamin'ity anio ity, manasoanao amin'ny manaraka indray, veloma tompoko.